manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro dia atmosfera tsy maro toerana ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara, raha tsioka miovaova kosa ny any amin'ny faritra sisa rehetra. Arak'izany dia somary mikisaka kely any amin'ny ilany andrefan'iny ny oram-baratra raha ho amin'ny rampitso. Iatsakilan'izay ihany koa misongadina be mihitsy ny hafanana mihoapapana any amin'ny atitany andrefana sy atsimon'ny Madagasikara. Mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 na 7 degré mihitsy azy zany indraindray. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina izao dia andrahoana mety arahana sy sanorana tandrifin-drahona vao maraina be any avakina karatra Itasy, torak'izay ihany koa ny any Akandreo, Boeny ary ny atitany ny fahatry Melaky. Andrahoana vao maraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratra andro amin'ny faritra anatiny mihazo an'ny morotsiraka Atsinanana ary ny faritra avatratry Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra moa indrindra aty amin'ny tapany atsimo nosy dia ibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro indray dia moram-baratra ny any Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava, Itasy, Vakina Karatra, Moromany, ny tendrony andrefany Analamanga ary any Miandrovazo. Andrahoana mety arahana tandrifin-drahona ny any Atsimo Atsinanana, torak'izay ihany koa ny any Ambalavao sy ny distrikan'ny Ivohibe. Olalovana orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ny manodidina Sambrano sy morotsiraka ny faritry Sofia. Ny faritra sisa rehetra dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana dia tazantsika amin'ny sary izao fa mena midorehitra be mihitsy ny any amin'ny ilany andrefana sy avaratra andrefana, manodidina amin'ny 5 degré zao ny any amin'ny faritra avaratra andrefana, tafiakatra 7 na 8 degré ny any amin'ny faritry Menabe, torak'izay ihany koa ny atitany atsimon'ny Madagasikara. Ho an'ny faritra anatiny kosa dia manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha fehezina dia afana anevikevoka mihitsy zany aloha ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ny talata indray dia mahazo vahana ny orana tandrifin-drahona mitsitokotoko any amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Olalovana orana tandrifin-drahona ihany koa manodidina ny Sambrano raha saika homaina ny faritra sisa rehetra fa mety hiverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina, ny any Bongolava, Mandoto, Miandrovazo ary ny atitany ny fahatry Melaky. Mety hisy ihany moa ny Erjika hisina orana tandrifin-drahona indraindray. Andrahoana ihany koa ny any Sava, Analanjorofo ary ny any amin'ny faritra Atsinanana. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy aloha fa 9 ka hatramin'ny 20 degré hatrany any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara eny, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny faritra anatiny, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny morotsiraka Atsinanana. Andao faranana amin'ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia ary mahazo vahana ny orana tandrifin-drahona any amin'ny ilany andrefana sy atsimon'ny Madagasikara, izany hoe any amin'ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Iorombe, Anosy ary Androy. Andrahoana kosa ny aty amin'ny faritry Boeny, Betsiboka, ny ilany andrefana Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakina Karatra, Moromany, Matsiatrambony, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Mety hisy ihany ny Erjika hisina orana tandrifin-drahona amin'ireo faritra ireo indrindra moa ny alina. Ny faritra sisa rehetra dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 30 degré hatrany amin'ny faritra avaratra andrefana, tafiakatra 30 degré ny any Morondava, Malaimbandy ary Miandrovazo, torak'izay ihany koa ny atitany ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny, raha toa ka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny morotsiraka Atsinanana. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.